Salama daholo faly mahitanao indray dia androany te ampisehoanao hoe ahoana ny fomba fampidirana image responsive sady mi-cover ny parent amin'ny HTML sy CSS ohatran'ity démo asehoko anao amin'ny écran ty. Dia taloha ny fomba fanaovana an'izany dia amin'ny alalan'ny fampiasana ny background image. Eto zao raha vao mamaky an'ity élément eto ambony ety tsika hoe before dia andeha ho commenter-tsika ilay ambany hoe class before dia io class before io manana an'ity background image ity. Dia eto aloha dia efa hitantsika hoe tsy misy lisibilité mihitsy, tsy mora vakiana ilay izy satria nahoana tsy fantatra hoe misy image ao, tsy misy zavatra betsaka fantatra momba an'ilay izy. Fa ny zavatra natao teo aloha dia iny classe iny no apetaka hoe tiako asiana background image io dia mihidy fa an'ilay élément zany hoe sady micontrôler an'ilay background zany tsika no micontrôler an'ilay élément misy anazy entiny VRM dia avy eo itsika mamaritra hoe le background ataovy manao cover dia ny position ataovy center. Misy problème maromaro io fa sady ho resahantsika miaraka amin'ny avantage le méthode vaovao izay atoroko anareo. Tsy tena hoe vaovao moa zany fa efa taona maromaro nisan'ilay méthode fa tiako aseho anareo. Dia les méthodes vaovao dia amin'ny alalan'ny fampiasana ny image ihany, fa ny secret dia ao anatin'ilay propriété hoe object fit cover. Zany hoe ny propriété ilain'ilay image tsika eto dia miteny fotsiny tsika hoe no fa ny aleo anaraka 100% les parents dia ny heighty koa 100% les parents. Dia avy eo izy miasa manao cover arakaraka ny habean'ilay parents. Dia avy eo eto amin'ilay parents zany tsika no mamaritra hoe ohatr'izao ny propriété an'ilay parents dia zay ny arahan'ilay image ao anatiny avy eo. Voalohany indrindra aloha vao eto tsika dia efa mahita hoe ity le conteneur atsika dia ity le image, zany hoe lisibilité zany mazava kokoa. Dia fanampin'izay ity div ity raha ohatra hoe tsy mamaritra height tsika ho an'ilay izy na width dia tsy miseho io satria par défaut ny width par défaut ny div 0 pixel ny heighty. Dia zany hoe mila faritana ao anatin'ilay CSS daholo ny zavatra rehetra. Avantage anankiray ananan'ity méthode tsika ity dia izao, na dia tsy mamaritra height ary tsika ho an'ilay conteneur dia miasa ny heighty-ilay image arak'izao hitantsika izao. Zany hoe mérité ny heighty-ilay image zany izy par défaut. Fa avy eo nefa afaka manana contrôle fanampiny tsika amin'ny alalan'ny famaritana height avy ao anatin'ilay container. Dia ny avantage manaraka hitantsika ihany koa dia ny resaka accessibilité satria manana ny attribut alt tsika izay hoe ho an'ny olona tsy afaka mahita an'ilay sary zany dia manana an'ilay texte afaka hoe mi-décrire les contenus. Dia fanampin'izay koa développeur friendly zany hoe mahafinaritra kokoa ny mampiasa anazy ao anatin'ny programmation. Raha ohatra zao tsika ao anaty React ka anamboatra zavatra manana cover ohatran'io maromaro, mety hoe galerie ohatra, dia tsy évident mihitsy raha ohatra hoe hanoratra tsika hoe ao anaty boucle zany tsika ny teny hoe te hanana div tsika manana background image ohatr'izao. Dia sarotsarotra kokoa mamaky an'izao mihoatra ny hoe te hanana image tsika ohatr'izao. Dia avy eo ny anaty style tsika mamaritra hoe image io object fit sy ny sisa. Dia fanampin'izay ary tena important ihany koa dia ny fahafahana mampiasa responsive images zany hoe image responsive. Dia le image responsive misy an'ity guide ity misy lien amin'io amin'ny description. Ny fananana image responsive dia ahafahantsika manao hoe raha ohatra ka smartphone le appareil an'ilay olona dia ity sary ity ampiasaina, fa raha ohatra izy ka tablette ohatra dia ity indray. Afaka hoe kelikely kokoa ny ressources ampiasain'ilay appareil. Miaraka amin'izay ihany dia mazava tsara mifanaraka amin'ilay appareil ihany koa ilay sary miseho eo amin'ilay appareil an'ilay utilisateur. Dia ity moyen anankiray fanaovana anazy amin'ny alalan'ny fampiasana ny élément picture sy ny source ao anatiny ao ty hoe IMG ity raha ohatra hoe tsy mbola mazaka le élément picture le appareil dia afaka mampiasa ny IMG ihany koa dia mampiasa ny SRC7 ao anatiny ao. Tokony efa supporté amin'ny rehetra moa zany izay fa hoe rare zay vao hoe tsy misupporté an'izay. Dia mino fa afaka nanampy anao izay fampianarana izay
ampiasaintsika moa io information io rehefa ohatra hoe hianatra momba ny nanaovana an'ity layout ity tsika dia zay aloha ny androany amin'ny video manaraka indray mandra-pionara.